miaraba antsika mpanaraka ny fandaharana aodinareo etỳ ampandrana etỳ amin'ny cité-pérenne misy antsika tokantrano anankiray araka amin'ny madame Mirantsoa tsy dia antsika izay anao ny fahaiza-mahandro ndao ary ato misy azy no fa atsotsika izy andray amin'ny fandaharana aodinareo Mirantsoa Togasoke salama Togasoa maraindraina aty aminay misaotra indrindra tonga fotoana fanomezana antsika amin'ilay fandaharana mitopiko mandroso efa ela niadrasana iary misaotra mahafinaritra be mahafinaritra ty aminareo be zava-maniry be ohatra izany aty aminay anadio anatin'ny ririnina ary mangatsiatsika tsara fa izany hoe ny rivotra tsaratsara ihany tsy dia maninona ilay aty amin'ny vilona tsy dia maninona ka arak'ilay nampanantenana moa izany dia ity ilay valopy misy an'ilay 5 ariary karakaraintsika ilay sakafo table haute-nareo anaovantsika an'ilay rehefa manao sakafo dia ilay planche à découper izay ampiasaintsika rehefa avy eo anaovantsika an'ilay nahandro arany dia manarak'izay inona aloha no manina ho karakaraintsika androany no manina ho karakaraina androany moa dia ilay entrée chaude izany hoe patachoux avec sauce blanche avec blanc de poulet ao anatiny efa vonona zany ny ao an-dakozia nanao na fanatsarana ny lakozia tao aloha ny fanatsarana ny lakozia tsara ka nafinaritra mety tsara dia mahita anazy tsika avy eo zany eny ary dao ary karakara miavaka kely ny fandaharana androany satria dia miara-mianatra amin'ny madame Mirantsoa isika androany satria dia voalohany izy dia nanao an'izany patachoux izany mpakafy sy efa zatra manao sakafo ihany izy fa challenge dia androany ity dia hitantsika any amin'ny farany ihany hoe raha te sa ny réussir patachoux au blanc de poulet avec sauce blanche dingana voalohany indrindra arany ny fikarakarana an'ilay paty rano mangatsiaka 25 centilitres sira siramamy iray sotro kely avy afanaina eo ambony afo miaraka amin'ny dibera 75 grammes rehefa mitsonika ilay dibera dia bataina kely miala eo ambony afo ary afangaro aminy ny lafarina 150 grammes afangaro tsara izay rehetra izay ary rehefa avy eo dia hoaverina eo ambony fatana indray mandritra ny 2 minitra ary tohizana aroarona ihany rehefa tapitra izay 2 minitra izay dia esorina eo ambony afo indray ary asiana atody ray ihany aloha ny alefa amin'ny voalohany satria alefa tsikelikely arakaraka ny consistance an'ilay paty no anampiana azy tsikelikely dia nampiny atody fanindroany indray satria somary mbola mafimafy ilay paty farany nampiny tamenany iray sisa
afangaro indray. Rehefa mahazo paty somary concentré tsy tena mandranoka be nefa ihany koa tsy tena maina be dia iny izy ny atao hoe mety. Nefa any amin'ny farany vao hitantsika hoe tena nety marina ve fa mitohy ny fikarakarana. Nosorany Madame Mirantsoa menaka ary ny plaque na ny plateau ametrahana azy ao anaty lafaoro ary nampiny papier velin teo amboniny. Astuce kely izay raha toa ka tsy manana ilay papier voatokana fanaovana azy ianao dia mbola nampiny menaka kely ihany ny teo ambonin'ilay papier velin. Ny anton'izany rehetra izany dia mba tsy hiraikitra. Teo amin'ny fandrafetana aka endrika ilay pata choux kosa ary mbola astuce kely hatrany, afaka mampiasa irony sachet kely fampiasa andavanandro ireny ianao raha tsy manana ilay antsoina hoe poche à douille dia alefa ao anatiny ilay paty vita teo ary dia goahana kely ny ery amin'ny zoron'ilay sachet ery ambany ery dia potserina amin'izay eo ambonin'ilay plaque na ilay plateau teo azahoana ilay endrika pata choux mitovy amin'ny fampiasana poche à douille ihany. Masahana ao anaty lafaoro amin'ny hafanana 200 degré mandritra ny 5-10 minitra. Mety mihoatra 5-10 minitra io fa arakaraka ny tanjaky ny lafauronao ihany no mahaelana mahaingana azy. Dingana manaraka ny fikarakarana ny fangaro ho atao anatin'ilay pata choux. Notetehany Madame Mirantsoa madinika ary en D ny nofon-akoho. Nampiny hanitra toy ny tongolo gasy, sakamalaho voatoto ary ny sira tsy adino. Notetehany madinika ihany koa ampiarahana aminy ny champignon noir. Nasiany menaka kely ny lapoaly dia nafanainy ary narotsany voalohany tongolo gasy fa voatetika indray mba ho manimanitra tsara. Arotsaka manaraka azy eo ilay nofon-akoho, avela mitsetsatsetsaka tsara dia arotsaka farany ilay champignon noir. Raha rozerentsika hoe manao ahoana ary ny fomba fanamboarany Madame Mirantsoa ilay sauce blanche. Dibera 75 grammes epoina eo ambonin'ny fatana, napiny lafarina roa sotro fihinanana. Ary dia napiny ronono 1 litra. Arorona eo ambony afo ihany ireo rehetra ireo ary tsy hajanona raha tsy efa marihitra tsara. Raha jerena fotsiny aloha dia mety ilay pata choux. Bravo Madame Mirantsoa fa ny tena tsirony mbola tsy hay hoe nanao ahoana, entsika amin'ny tenin'ny chef rehefa avy eo fa dressage aloha mialohan'izay. Nanalany kely ny eo ambonin'ilay pata choux dia natao ao anatiny ilay blanc de poulet avy nendasina teo. Ilay saosy kosa dia nararany teo amboniny ary nampiny fromage râpé sy maitsomaitso kely. Zay vita ny sakafo niaraka tamin'i Madame Mirantsoa, afaka ataonao entrée na goûter ihany koa. Hoentsika amin'ny tenin'ny chef rehefa avy eo raha relevé le défi na tsia.
Vita ny nandrontsika isaorana miratsoa napiatrahany fandaharana aodinareo fa dia iroso amin'ny fanandramana itsika izao na dégustation. Visuellement aloha zany na ny fomba fijery an'ilay izy amin'ny ankapobeny fotsiny dia tiako kokoa raha naverinao teto ambony ilay choux kely nitapahana rehefa nanao dressage dia mba hita hoe mbola misy choux zany ilay izy. Dia ny faharoa remarque koa visuellement ihany tsy tokony lemana an'ilay sauce béchamel be ilay pâte à choux satria mikareporepoka iny ilay masaka atao anaty lafaoro dia raha vao lemana an'ilay sauce izy dia manjary malemy indray izy rehefa hoan'ilay olona dia very ilay tsiro na ilay croustillant zany ao anatin'ilay fanandramana an'ilay izy. Anandrantsika aloha dia hotoizantsika ny astuce rehefa avy eo. Choux farci au poulet miaraka amin'ny sauce béchamel. Masaka tsara ilay pâte à choux fa mila atao somary elaela kely ilay cuisson dia amin'izay tena mikarepoka tsara ilay izy na mety mandon'ilay sauce koa izy dia tsy hainy mikarepoka tsara. Eny tsara ilay poulet ao anatiny mandomando tsara ilay izy marihana hatrany fa pâte à choux voalohany nataony Mirantsoa izy ity zany hoe anentanana antsika mpanaraka amin'ny fandaharana zany fa aza matahotra ny manandrana manao sakafo fa première pâte à choux ny azy dia nireusira dikan'izay zany dia entanina hatrany tsika amerina izay pâte à choux Mirantsoa izay rehefa any an-tokantrano any. Ameko anazy ny fitenenana amin'ilay fihetsem-po nanao pâte à choux voalohany dia tonga dia nireusira vitsy ny olona mahavita an'izany. Inona ny mety niafina atao anatin'izay? Ie, makasitraka chef nanomeny fitenenana dia makasitraka be dia be koa ny fandaharana aotinareo. Araka ny lazain'ny chef hoe vao voalohany mihitsy nanaovana ilay pâte à choux dia nireusira ilay izy. Tena mbola tsy nanao mihitsy moa zany tena hoe sambany tamin'ny fiainana androany tena hoe nanao an'ilay atao hoe pâte à choux mety hoe inona nampatonga an'ilay izy réussir aloha dia nanaraka tsara ny recette. Somary nisy trac kely ihany tamin'ny voalohany satria ohatran'ny tsy masaka ilay izy nandritra ilay 15 minutes izay fotoana nazahoana an'ilay recette fa avy eo ilay izy nefa nireusira ihany dia mahafinaritra ny manao sakafo moa zany tsy voatery hoe mahay daholo vao hoe afaka manao sakafo fa afaka manandrana. Ho antsika rehetrarehetra ny tokantrano zany afaka manao pâte à choux tsara daholo ny renim-pianakaviana ny tokantrano afaka mahandro sakafo tsara daholo koa na mahay io na tsy mahay sa tsy zany chef? Zay mihitsy. Tsy voatery mahay zany vao hoe afaka manao pâte à choux. Zay zany fa dia mifarany eto ny fandaharantsika fa izahay moa zany dia irosy ary sakafo amin'ny fianakavian'ny Riantsoa dia mametraka ny kopa-tanana antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana. Saotra tompoko.